Josoa toko 7:10. Ary nahazo zara-tany tamin'ny filokana koa ny firenen'i Manase, fa izo ny lahamatoan'i Josefa, dia Makira lahamatoan'i Manase, rain'i Gileada, fa izo ny mpanafika ka nahazo an'i Gileada sy Basana. Ary nisy koa ho an'ny taranaka Manase sisa araka ny fokony, dia ho an'ny taranaka Abiezera sy Ekela sy Asriela sy Sekema sy Hefera ary Semida. Ireo zanaka lahy Manase, zanaka Josefa araka ny fokony. Fa Zelofada zanaka Hefera, zanaka Gileada, zanaka Makira, zanaka Manase kosa tsy mba nanan-janaka lahy, fa zanaka vavy ihany. Ary izao no anarany zanany vavy: Mahala sy Noa sy Hogla sy Milka ary Tizra. Dia nanantona teo anatrehan'ny Eleazara mpisorona sy Josoa zanaky Nona ary ny loholona izy ireo ka nanao hoe: Jehovah efa nandidy an'i Mosesy hanome anay zara-tany eo amin'ny anadahinay, ary dia nomeny lova teo amin'ny rahalandraina izy araka ny didin'i Jehovah. Dia nahazo anjara-polo Manase, afa-tsy ny tany Gileada sy Basana izay any andafin'ny Jordanina, satria ny zanaka vavin'i Manase niara-nahazo lova tamin'ny zanany lahy, ary ny tany Gileada dia ny zanaka lahin'i Manase sisa. Ary ny faritanin'i Manase dia hatrany Asera ka hatrany Mikmeta, tandrifin'ny Sekema, dia nandroso tamin'ny ankavanana hatramin'ny mponina any En-tapo, ary any Manase ny tany Tapo, fa Tapo kosa izay eo amin'ny faritanin'i Manase dia any taranaka Efraima. Ary ny faritany dia nidina teo atsimo loasandrikany Kana. Ireo tanàna teo amin'ny tanànan'i Manase ireo dia any Efraima, ary ny faritanin'i Manase dia eo avaratry ny loasandrika ka niatra hatramin'ny ranomasina. Ny atsimo dia any Efraima, ary ny avaratra dia any Manase, ary ny ranomasina no faritaniny. Ary niatra tamin'ny Asera teo avaratra sy tamin'ny Isakara teo atsinanana izy. Ary Manase nahazo anjara koa teo amin'ny Isakara sy teo amin'ny Asera, dia Betisana sy ny zanaboiny, ary Ibleama sy ny zanaboiny, ary ny mponina Andora sy ny zanaboiny, ary ny mponina any Endora koa sy ny zanaboiny, ary ny mponina any Tanaka sy ny zanaboiny, ary ny mponina any Megido sy ny zanaboiny, dia amin'ny avoana 3 ireo. Kanefa tsy nahazo ireo tanàna ireo ny taranaka Manase, fa tiany ny Kananita hitoerana indrindra izany tany izany. Fa rehefa niahery ny zanak'Israely dia nampanao fanompoana ny Kananita izy, fa tsy nandroaka azy rehetra. Dia niteny tamin'i Josoa ny taranaka Josefa ka nanao hoe: nahoana ny lova iray sy anjara iray ihany no nomenao ahy, kanefa efa tonga firenena lehibe, fa notahian Jehovah toy izao mandraka ankehitriny. Dia hoy Josoa taminy: raha firenena lehibe ary ianao, dia miakarany amin'ny ala ka miteveza honenanao any amin'ny tanin'ny Perizita sy ny Refaita, fa tery loatra aminao ny tany avoana Efraima. Dia hoy ny taranaka Josefa: tsy ampy ho anay ny tany avoana. Ary manana kalesy vy ny Kananita rehetra izay monina any amin'ny tany lemaka, dia izay any Betisana sy ny zanaboiny, ary izay any amin'ny tany lemaka Jezirela. Dia hoy Josoa tamin'ny taranaka Josefa dia Efraima sy Manase: firenena lehibe ianao ka mahery indrindra. Tsy anjara iray ihany no azonao, fa tany avoana koa. Fa hala zany ka devezo, dia ho anao ny antsisiny. Fa androaka ny Kananita ianao, na dia manana kalesy vy azy izy ireo sady mahery.